Manao daholo tsika rehetrarehetra any atokantrano any dia ety am-piandohany zay dia efa te hirary soa sahady antsika rehetrarehetra manaraka ny fandaharana. Raha tsikaritra dia aty anjaridaina mahafinaritra aty misy an'ny ekipa Madimaso androany satria resaka fahadiovana no tena ho resantsika androany izay mbola ao anatin'ny lohahevitra fahaiza-miaina. Araka ny tenin'Entso teo dia mbola fahaiza-miaina no resahantsika androany. Reto ary ny fanontaniana voalohany. Hitanao fa fahaiza-miaina ve ny fanadiovana ny manodidina anao? Zavatra tsy maintsy atao ve izany? Fanontaniana faharoa, ny ray aman-dreny ve ny tokony hampianatra fahaiza-miaina ny zanaka voalohany sa ny any ampianarana? Fanontaniana fahatelo, araka ny hevitrao, manaja sy manompo ny tandrazana ve malagasy? Matsapa ve izy sa misy adidy tokony atao eo amin'ny fiarahamonina? Raha zavatra hitanay dia natratra 5:20 sivy no nanaraka an'ity lohahevitra anankiray ity. Nefa somary nidina kely ny tahampandray anjara. Donc jerena kely vidéo nalefanareo e. Hitanao fa fahaiza-miaina ve fanadiovana ny manodidina anao? Zavatra tsy maintsy atao ve izany? Ya, hitako fa fahaiza-miaina fanadiovana manodidina izany. Ya, aminakahy zegny izy zavatra obligé tsy maintsy atao. Satria nagnino ny fahaiza-miaina ndesiny mikarakara ny fiarahamonina. Agnamiko ndraiky aloha agnamiko manokana fahaiza-miaina roa tonta. Misy fahaiza-miaina amin'ny fiarahamonina, fahaizana mandray olo, faharoa fahaiza-miaina amin'ny fahadiovana. Ny fahalalana fahadiovana dia fahaiza-miaina dia zavatra tokony atao. Tsy maintsy atao satria mitarika fahasalamana. Tena fahaiza-miaina fahadiovana ny masina zavatra tokony atao fa tsy miandro hoe tsy maintsy atao fa tokony atao. Fahaiza-miaina ny fanadiovana dia zavatra tokony tsy maintsy atao. Ny fanadiovana ny manodidina ary zavatra tokony tsy maintsy atao izany zavatra izany. Fahaiza-miaina ny fanadiovana manodidina rehetrarehetra izay nafokon-tany na ao an-trano izany ny voalohany indrindra dia izay ny fahaiza-miaina tsara indrindra. Ie, fahaiza-miaina ny fanadiovana ny manodidina tena tsy maintsy atao izany fanadiovana izany. Fahaiza-miaina izany ary zavatra tsy maintsy atao. Ie, fahaiza-miaina mihitsy ny fanadiovana ny manodidina ary tena tokony atao. Fahaiza-miaina ny fanadiovana ny manodidina sady fahasalamana ihany koa ilay. Fahaiza aloha zay satria laha maloto zany ny tanàntena manjeka areti-pesta zao ka ho avy amin'ny tena zany ka elo misy olo toy izay mitsabo. Tsy maintsy atao zay satria miankina amin'ny toe-pahasalamantena. Laha maloto ny manodidy mety na ray tsy tokony ho avy amin'ny tena avy amin'ny tena. Fahaiza-miaina aloha ny manodidina ny fanadiovana ny manodidina satria ndray tegna tompony avao koa mahatsapa hoe tena afaka miaina rivotra madio lafa madio manodidina ny tanàntegna. Laha tokony ho izy aloha tokony ho tsy maintsy atao fe miankina amin'ny tsirairay avao koa moa zay. Hitako aloha izy fahaiza-miaina satria manaja amin'ny fahadiovana. Izy aloha tsy maintsy atao satria raha ohatra ka hoe maloto ny tokotany, maloto ny trano dia tsy maintsy atao. Hitako mety fa mba madio zany ny fitadiava takeva amintsika ho malagasy ny fadiova mba tsy hampisy ny arety ny ankizy. Tsy maintsy atao zay satria na amin'ny tokotany na amin'ny tokantrano na manodidina anao tsy maintsy manao malio raha fa tsy mahatsapa tsy maintsy tenenina mba hamafa. Ilay aloha zavatra tsy maintsy atao satria zao atao isariako amin'ny sain'olona fotsy aloha zany ohatra hoe eo amin'ny araka tokantranonao fotsiny. Raha amin'ny tokantranonao fotsiny ve ohatra hoe zao ohatra hoe misaritaka salan'izany dia mba ho faly amin'izany ve lohanao na ianao hiditra ao raha mety karazany mety lagilagy ohatr'izany miala tsiny amin'ilay fitenena lagilagy fa zay moa fitenenana. Ny ray aman-dreny ve ny tokony hampianatra voalohany ny fahaiza-miaina amin'ny ankizy sa ny ampianarana? Ny ray aman-dreny aloha ro tena tompona anjaitra amin'izay mba hampianatra fahalalam-pombananany. Laha ny tena marina koa tokony ray aman-dreny no mpampianatry ro miara-miasa amin'izay zany afaky ho mety soa zany titetika mba hahenjy ajaro. Andidiny ray aman-dreny aloha mampianatry ty zanany amin'ny fahadiova no amin'ny ty hahaizana manaja zay olo ambaliky.
Andakilasy mandray anjara maharamose azy mampianatsy ny zanakinay raha fa alefa andakilasy. Fa tokantrano aloha ray aman-dreny mandray anjara mampianatsy ny zavatra tokony lalàna homban'ny zanany, fizoan'ny zanany. Tokony izy aloha ny ray aman-dreny satria tokony mba fa mahay miaina baka an-tragno aty ny zaza dia lafa avy am-pianaragny fa tsy mora ny mpampianatry agny avao koa ny magnitombo an'izay fahalalany fa ny hainy baka aty zay. Ny ray aman-dreny mampianatsy voalohany, bako amin'izay mpampianatsy. Satria zany ray aman-dreny vao kelikely zany tena fampianarin'ny fahalalana. Dia fa tena ampianary mpampianatsy amin'izay vao zay torotoromy tsy madinidinika avao. Voalohany aloha ny ray aman-dreny no tokony hampianatra voalohany satria miainga ao anatin'ny tokantrano ray aman-dreny ny ankizy, zay vao makany amin'ny mpampianatra. Araky ny hevitra ny ray aman-dreny zany no tokony hampianatra ny fahaiza-miainan'ny ankizy satria ny antony dia zao ny ankamaroan'ny ankizy amin'izao tsy voatery hoe any an-tsekoly daholo fa misy tsy mianatra. Moa na mianatra aza ny tena fotoana betsaka dia eo anatrehan'ny ray aman-dreny, zany hoe ny ray aman-dreny zany tompona andraikitra voalohany. Mazava ho azy fa ny ray aman-dreny voalohany zay no mianatra. Ray aman-dreny no zay vao tena ampianarana. Miaraka ny hevitra aloha dia ny ray aman-dreny tokony hitenen'ny ankizy voalohany. Ifanampiana io fa raha mbola kely moa zany dia tsy maintsy ny ray aman-dreny aloha dia tonga taona dia iarahana manabe ny ankizy miaraka ny mpampianatra sy ny ray aman-dreny. Fa na eny an-dalana eny dia tokony mpiara-monina sy ny olona fanosany an-dalana eny dia efa manabe ny ankizy aby. Mifamendro sady ny mpampianatra manabe an'ilay zaza, ny ray aman-dreny koa manapitosika ny fiainany ao tokantrano. Tena ao tokantrano fahaizana fahaizana. Tsy voatery satria ny zavatra rehetra dia miara-miasa ao izy ny tenin'Andriamanitra satria na ny lehibe na ny kely zavatra lalana hitan'ny lehibe tsy hitan'ny kely moa zavatra lalana hitan'ny kely tsy hitan'ny lehibe ka miara-miasa ao zany. Aminaka aloha izy ny ray aman-dreny toka mianatra sy voalohany satria nagnino ny ray aman-dreny zegny mitondra lalina ho an'ny zanakanazy izy. Raha ohatra ny zanakanazy tsy mahalala tsy mahatsapa ilay fitondrany ray aman-dreny dia sarosarotra amin'ny zanakanazy koa ahita hoe ity lalina fahaiza-miaigna hoe ity ndesiky ny miaigna ambonin'ny tany ity. Ny ray aman-dreny tokony hampianatra voalohany ankizy satria rehefa tsy mahay miaigna boaka amin'ny ray aman-dreny izy dia andesy jusque any amin'ny école nefa ny any amin'ny fianarana tokony manao an'izany koa ny mpampianatra. Ray aman-dreny ka dia ray aman-dreny io zegny izy mitarimy anao an-tragno anao tsy direct andeha l'école fa anao midoka an-tragno iny tsy maintsy mpampianatranao misy jiro tsara dia zay tokony roa ake tsy mpampianatra anao. Araky ny hevitrao, manaja sy manompo ny tanindrazana ve ny malagasy? Mahatsapa ve izy fa misy ady tokony atao eo amin'ny fiarahamonina? Raha araky ny hevitra hoe ny momba ny hoe tanindrazana sy amin'ny malagasy ohatran'ny tsy dia zany koa ankehitriny ohatran'ny sahirana zany zao ny vahoaka malagasy amin'izao satria eto amin'ny tany ohatran'ny hoe tsisy zavatra mandeha araky ny tokony izy tsony. Amin'izao ohatran'ny efa samy maka ho azy zany dia tsisy mahatsapa an'izany tsony. Amin'izao fotoana aloha za mahita tsy magnaja. Fotony efa nialany fomban-drazana tokotry ny ataony dia lasa misafotofoto amin'izay ny fiainana ny malagasy amin'izao fotoana. Tokotry ny tsapany zay fa nefa tsy ataony fa izy zatra amin'ity fiainam-bazaha ty dia ariany ninazy. Manaja izy satria hitantsika izy koa zegny misy famariny zegny vintsisy mbola misy ary maro koa managna magnapetaka zegny amin'ny tragnona any koa fa avy vintsisy. Milahatsy zegny mpianatra jiaby hitanao mahafinaritra zegny izy tsara zegny manaja marina izy. Henan'izao aloha le mbo misy avao aloha tsy manaja fe malagasy enany koa fa tsy dia manaraky ity fomban-drazany fa mianatsy fomba vahiny zao. Misy aloha ny mahatsapa ary misy koa ty tsy mahatsapa fa vitsivitsy avao ny mahatsapa ary sasany mahatsapa rey misy eo izy zany mivola avao tsy mahatsapa nefa i mahatsapa zany zay. Araky ny hevitsiko aloha misy ny sasany mbo magnaja fa misy koa ny sasany fa tsy magnaja sasy. Misy ny mahatsapa dia misy ny tsy mahatsapa fa misy avao koa ndragnazy mahatsapa reo tsy mahalala manao an'izay adidy zay kindraindraiky. Tsy manaja.
satria be da be ny manao fahadisoana aty any. Misy aloha mahatsapa dia ohatra misy koa tsy mahatsapa satria misy zany hoe fiarahamonina ty nge tokony atao ampitiavana fa tsy atao fankahalana. Tena manao mitanjazana malagasy satria zany mifanaraka ary mifanaja ny malagasy rehetra. Mahatsapa ny malagasy satria ny olona isaky ny ankohonana samy mameloko ny vatany. Sasasasany ihany olona manaja sy fitanindrazana. Sasasasany ihany koa mba mahatsapa manana fiainana fa tsy rehetrarehetra. Raha amiko manokana aloha ny malagasy amin'izao fotoana izao tsy manompo ny tanindrazana intsony. Tsy mahatsapa tena zany manana andraikitra izany intsony satria amin'izao ary ohatran'ny efa hodoran'ny sasany koa ny tanindrazana. Ny ankamaroan'ny malagasy amin'izao dia efa tsy dia tia ny tanindrazana intsony satria ny antony dia izao variana ny fiainana andavanandro amin'ny resaka fivelomana dia adino teo ilay fandraisana andraikitra eo amin'ny tanindrazana. Amin'ny ankapobeny zany ny olona tsy dia mahatsapa an'izay intsony efa samy maka ho azy ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao. Teninao zay tenitsika tena ilaina tokoa ny fanadiovana ny manodidina satria sady manaja ny tenanao ianao no manaja ny hafa. Ao koa ny fiarovana amin'ny fiparitahan'ny loto izay miteraka aretina ohatran'ny pesta satria ny pesta moa zany tena nalaza tato ato. Eny tsongama manana commentaire na marina mihitsy zany ozy izy soprano tsara vitana hoe fahaiza-miaina tokoa ny fahadiovana. Nanampy an'izay Yanika Arsoa ny teny hoe fahaiza-miaina ny fahadiovana manodidina, zany hoe lôjika be zany hoe tokony haimena daholo tsika miatomboka amin'ny fahadiovana zay satria raha ratsy ny rivotra iainantsika io loto ihany no iodikodina eo dia tsika ihany no vomafy. Eto amin'ilay resaka hoe mbola tia tanindrazana sy manompo tanindrazana ve malagasy dia mampalahelo fa 9 isan-jato ny olona namaly tato anaty page Facebook dia nilaza hoe efa tsy tia tanindrazana intsony sika. Mampalahelo be zany. Donc eo jerentsika vetivety reto vidéo reto hoe azafady tsika mba nitany kely zany hevitrao inona atao hoe fananany ombonana. Araka ny hevitrako aloha ny atao hoe fananany ombonana dia izay hoe amin'ny maha iombonana azy izay dia izay rehetra hitambaran'ny be sy ny maro, ohatra hoe hopitalim-panjakana, sokom-panjakana sy sisa. Araka ny hevitrako aloha raha ny tena marina zany tokony hoe arovana mihitsy ireny. Arovana mihitsy ireny ary tena tokony tandremana mihitsy. Araka izany hoe tandremana izay dia tokony hisy fanentanana mihitsy atao amin'ny olona rehetra mba hikajiana azy ireny. Tokony tandrovana fatratra aloha voalohany indrindra ny fananana iombonana ireny. Manaraka izay dia napetraka ihany koa araka voalazako teo ny atao hoe sensibilisation na fanentanana ny vahoaka mampiasa azy ireny. Ohatra ny sekoly, ny hopitaly, ny izay rehetra hoe amin'ny fanjakana. Sotrana. Ety ampamaranana ny saison 2 izay atao Madimaso amin'izao dia mba te hampilazantsika rehetrarehetra hoe be dia be indray nahazo loka tamin'ity andian'ny faharoa ity nahatratra 12 raha isaky ny région izay hoe ho avoaka tsoatsy moa ny anaran'izy ireo ato amin'ny Facebook. Mariana kely fantanjina atao Madimaso dia mba nanana mady reporter be dia be mpanao gazety kely be dia be izay anaraka formation. Dia aza dino manaraka ny fandaharana eto amin'ny TVM ny alatsinainy, ny alarobia, ny zoma amin'ny 5:30 ary ny asabotsy amin'ny 7:00. Sotratsika rehetrarehetra nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany dia manome fotoanantsika indray amin'ny herinandro manaraka loha hevitra vaovao anankiray. Madimaso, teninao, tenitsika. Raha isaky ny alatsinainy, ny alarobia, ny zoma ary ny asabotsy ny fandaharana Madimaso. Raha te handray anjara ianao dia mandehana eo amin'ny page Facebook Madimaso ary valio fanontaniana izay mipetraka isan-kerinandro amin'ny alalan'ny vidéo na sary na commentaire. Ny vidéo ataonao dia azo alefa MP amin'ny Madimaso na koa alefa mailaka amin'ny madimasotv@gmail.com.